image lehibe ho an'ny ministry rahavahiny ny manday sy makasitraka ny fitsidihana nataon'Andriamatoa ambasadoro amin'ny ametana ivelanay amin'ny marahatoa ny rahavahiny izay ifandraisantsika zany amin'ireo tany namana ary fantatritsika ny tantara satria ny empire japonais dia namana Madagasikara ary fa lava dia lava ny tantara ny fandraisany ireo firenena tota amin'izao fotoan'izao i Japon dia anisan'ireo ataontsika hoe partenaire tena keza be amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha tsy resaka fotsiny isika afa-tsy zavatra hita maso ohatran'ny fanatsarana ny seranatsambo'ny toamasina izay ho lasa efa vita ity asa hoavina be oentin'ny fanjakana japonais ity ny fiarah-miasan'ny Madagasikara dia ho lasa tena anompaminapiratra amin'ny seranatsambo'ny toamasina tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho an'ny eto amin'ny faritsy ny Oseania satria dia ho lasa seranatsambo lehibe indrindra bouzy ilay fitenenana teknika ngeza be aty amin'ny faritra ny Oseania Indiana aty atsimo aty amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika vonahitra lehibe amin'ny Madagasikara ny resaka fampandrosoana izany ambatovy izay fantatritsika amin'izao fotoan'izao dia ngeza be koa izany hoentin'ny fanjakana japonais amin'izao satria efa enonareo politika amin'izao fotoan'izao dia fitaovana japonais lasa majoritaire izitsika amin'ny ambatovy ary ny fanjakana japonais dia mitondra ao anatin'ny ambatovy ioa dia ataontsika hoe garantie d'assurance hitohizan'ny orinasa ngeza dia ngeza ny zavatra vita satria fantatsika fa amin'izao fotoan'izao mety misy fahasahiranana satria midina ny nickel matoa ny namana japonais mampidi-bola amin'izany orinasa izany dia fatany fa mbola hiverina ary iroborobo io ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny finananana amin'ny gouvernement dia tsara fa ny fiarah-miasa amin'ny kamy namana dia mijery voalohan'ireo raha ohatsika malagasy tsoana vahoaka malagasy izay nojerentsika izay nojeren'ny filohan'ny republika voalohany indrindra fantatritsika fa ny fiarahana amin'ny populaire Chine dia mitotonymo no voaka kalazaina ny fahadilompolo taona n'izany relation diplomatique amin'ny tany rotota izany dia ngeza be firenena ngeza be Chine fantatritsika fa atsoatsy dia ho lasa première puissance économique izy ary tsy maintsy mijery amin'izany itsika ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy inona ny ahafahana miara-miasa efa nitomboka le izy ho atsaraina ho alehibiazina ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy tsy maintsy mijery an'izany itsika mijery an'izany ny filoam-pirenena izany no niarahanay isy ramatoa ambasadoro niresahana teto tonga teto izy mijery manao le hoe visite de courtoisie fiarabana no ny fametana satria ny tena no misolotena mitondra-patakana amin'ny fiarah-miasa dia mijery an'izany rehetrarehetra izahay aloha teto tsy mita miatsipriany amin'ny rehetrarehetra fa le fiarah-miasa amin'ny ankapobeny tsy izy ansoana no tena tonga dia miresahana fantatrareo fa efa manao zavatra tsy mora ary raha misy olana amin'ny zavatra kely anankiray ny olana dia raisina firairay fa ny zavatra tena goavana dia le fiarahana miasa amin'ny ankapobeny mirona amin'izay mahasoa ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana tao amin'ny président republika efatra